Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Lehibe no ijaona mpanao batisa ianao olon'i Kristy ao amin'ny fanjakany lanitra. Jaona mpanao batisa dia kely ao amin'ny fanjakany lanitra, araka ny voasoratra ao amin'ny Matio 10:1-10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe lazaiko aminareo marina tokoa ary amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe no ijaona mpanao batisa, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra dia lehibe noho izy. Ianao olon'i Kristy kosa ho lehibe satria miaina sy mahita be lavitra ny herin'i Kristy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Matio 13:1-17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa sambatra ny masonareo fa mahita ary ny sofinareo fa mandre. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina maniry hahita ny hitanareo nefa tsy mba nahita, ary naniry andre izy renareo nefa tsy mba nandre. Mahazo toa raha mizary ampanetretena izany hery mahagaga izany e, fa tsy ho foana ny fikelezanao aina. Mandram-peona tompoko.